Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Amanuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Fividianana tsy manaja tsy mandala ny demokrasia hatrany. Ny fividianana tanterana anatin'izao fitondrana rajoely zao, ary io mitohy ny endrika faniliana samihafa. Mbola maro ireo malagasy tsy nandia fianarana ankoatr'ireo mialan-darana any an-tsekoly. Raha tsy resy zay rehetra izay, tsy hisy fampandrosoana azo antenen'izany ho ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana. Tsy voafehy intsony ny fahamaroan'ny vehivavy malagasy manatsahatra ny voka ny tsokosoko. Mandidina ny 3 isan'andro ankilan'ireo vehivavy maty vokatr'izay, ankoatr'ireo mitondra takaitra maro. Raim-pianakaviana 7 taona no maty tsy tradrano voatifitry ny jolahy teo amin'ny fony tao Ambojavy Toamasina omaly. Vola mandidina ny 5,000 ariary teo ny lasan'ireo jiolahy. Maty vokatry ny tifitra vararaka nataon'ny tafika Israeliana omaly ny lehiben'ny vondrona Hezbollah, Hassan Nasrallah araka ny fanambarana ofisialy nataon'ny tafika Israeliana. Niany Cyprien-zay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo, atena ny araba, tombo kilasy, tombo vavy. Manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa an-datsoratra avy hatrany no ndeha hanokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Fividianana tsy manaja sy tsy mandala ny demokrasia hatrany, fividianana tanterana anatin'izao fitondrana rajoely zao, ary io mitohy io ny endrika faniliana samihafa. Mampiakapeo ny mpanao politika eo anatrehan'izay fa efa feno ihany koa ny kapoaka amin'ny malagasy manoloana ity. Tsy fisina jiro sy rano ity kapolina tamina fokotany maro no nidina an-dalambe. Olan'izay tsy fantatra ny hoe rehefa inona roviana no voava. Matoa an-datsoratra Honina Saina. Vity ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo mikasa ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Tao ny kajikajy maro samihafa ka ny ankamarony tao anatiny 420 ora farany vao nanatitra ny antota taratasy. Nanampy io ny fanasarotana ireo antota taratasy ilaina, indrindra ilay état 211 bis, certificat de régularité fiscale. Ity taratasy ity izay nahilika olona maro aloha araka ny tanjony ilay fitondrana. Olona izay raha nihita no ny tahotra ireo kandida mpanjakana dia nitadiavana ny fomba rehetra ialany tao anatin'ny azakazaka. Eo ampiandrasana ny lista ofisialin'ireo kandida isaky ny commune, efa mandeha ny resaka samihafa eny amin'ny tambazotra serasera sy ny fampalalam-baovao samihafa, indrindra amin'ireo tanàn-dehibe. Ny tsikaritra toa fanandratana olona sy anarana no mibahana amin'izy ireny, fa tsy any amin'ilay hoe iza no manana viana hitondra fiovana makany amin'ny tsaratsara kokoa. Ny rarina izay no ibahana amin'ny fotoan'ny fampelezan-kevitra entina andraisen-dahatra ireo vahoaka mandinika. Eo ampiandrasana izay zotra-pifidianana izay, tsy nijanona tamin'ny fimenomenonana sy ny fiafinitsony ny mponina tamina fokotany maro raha ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina, fa niroso tamin'ny dingana mafimafy kokoa, nidina an-dalambe manoloana ity olana ny jiro sy ny rano ity. Rano izay aina ho an'ny olombelona, ary isan'ireo zo vao hitsakitsaka amin'izao vanim-potoana izao. Voaporofo fa tsy nahin'ny laharam-pahamehana ilay fitondrana rajoelina, tsy mba nanana politika mazava ka io fa ny vahoaka malagasy hatrany no mitsinja ny vokany. Sady tsy misitraka ilay rano fisotro, fidiovana sy fanadiovana, fa mbola mitakaizana ihany koa vokatry ny tsy fisian'ny herinaratra. Mikaikaika ny isan'ny tokantrano, fa efa tsy hita intsony ny voambolana ilazana ny mahazo ireo orinasa madinika sy salatsalany amin'ity fahatapahany herinaratra ity. Ho an'ireo tsy manana ny hoentimana ny hividianana itony groupe électrogène itony, mitango lalitra araky ny fomba fiteny, mifamaly amin'ireo client no antondrara satria tsy vita ara-potoana ny asan'ny fanarahana. Ho an'ireo mampiasa ilay groupe électrogène indray,
Fandaniana miopampana no miseho satria ny fotoana andehanan'ilay groupe électrogène no ela no ilay herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama. Ny faktura nefa vao mahay midangana fa eo anatrehan'izany rehetra izany osaziny orinasa Jirama 10,000 ireo tara amin'ny fanefana ny faktura ny vidin-jiro sy ny rano. Eo ireo fa etsy andaniny misy an'izany vidim-piainana midangana, lalana ratsy, tsy fandriampahalemana, kolikoly, fampianarana sy sehatry ny fahasalamana izany ihany koa. Olana goavana iainan'ra malagasy amin'ny andavanandrony efa hoentonina izao ary tsy mbola tsinjo aloha hatretony amin'ny hoe mandra-pahoviana no iva izany olana rehetra izany. Ka mahatonga ny mpanara-baovao alaim-panahy ilazany amin'ny hoe fa misy mpitondra ve eto ary ino no mba sehatra mandeha araky ny tokony ho izy eto amin'ity Madagasikara ity. Miteraka tsy fitovi-kevitra eo amin'ireo mpikambana anatin'ny vovonana firaisan-kina amin'izao fotoana izao ny firotsahako-vidian'ny Rivo Rakotovao any Mahajanga. Milaza ny prositeny fa tsy ny fanarahana ny firotsahany ka antony nanoloran'ny kandida hafa any an-toerana amin'izao fotoana izao. Laza ihany koa ankilan'ny mpisolo vava ny vovonana firaisan-kina tamin'ity androany ity fa tsy nanatrika fivoriana isiteny randriana solonyaiko tamin'ny fotoana nanapahana ny kandida ao Mahajanga ka antony ny olana amin'izao fotoana izao. Fitianokolona no mitatitra ny Antsiprian'izay. Tsy mitovy ny hevitra eo amin'ireo antoko politika mikambana ao anatin'ny vovonana firaisan-kina ankehitriny mikasika ny filatsakako-fidiana ny kandida ao Mahajanga Rivo Rakotovao no anton'izany. Mandany filatsakako-fidian'ny Rivo Rakotovao ary nanao fitoriana teny amin'ny sen'ny Foibe anafoana ny antotan-taratasy manoloana izany ny prositeny notariany siteny randriana solonyaiko raha nambara ny mpisolo vava ny firaisan-kina. Nangataka misy ny fanafoanana hoe manohana n'io kandida io ary tsy ekeny satria ony tsy nitapaky ny be sy maro lay filatsarana kofidy kandida ho an'ny Rakotovao Rivo. Rehefa misy zavatra atao fanapa-kevitra atao na misy zavatra ataon'ny membre bureau politique anankiray dia tsy maintsy tokony hoentina eo anatrehan'ny bureau politique hodinihana aloha zay vao mandeha any amin'ny sehatra hafa. Nefa ity raharaha ity zany Andriamatoa sy teny Randriana Solonyaiko tsy nandalo amin'ny zavatra izay fa tonga dia taty amin'ny sena izy nandeha. Raha ny zava-misy ao amin'ny komina Mahajanga ankehitriny, kandida iray avy amin'ny firaisan-kina Rivo Rakotovao ary kandida iray hafa avy amin'ny prositeny. Nambariny ity mpisolo vava ity hatrany, tsy nanatrika fivoriana isiteny Randriana Solonyaiko tamin'ny fotoana nanapahana ireo kandida isaky ny Rivo ipartany. Nisy araka ny fahefana voalazana règlement intérieur dia nanao convocation ny co-président anankiroa fivoriana tamin'ny 9 septembre 2024. Ny lahadinika tamin'izany dia hoe fandiniana ireo kandida ben'ny tanàna ny faritany sy ny district fa mbola nitohizana iray taty amin'ny 11 septembre 2024. Tsy niatrika tsy tonga tao amin'ny fotoana io Andriamatoa Randriana Solonyaiko sy teny tsy niatrika izy, tsy nialatsiny izy fa tsy tonga fotsiny. Nefa mbola tamin'izay ho tohizana ny fanapahana an'ireo hoe izy ny kandida amin'ny faritany rehetra. Tamin'io 11 septembre io izy efatra mirarana ny tao mianaka dia tapaka tamin'izay fa hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana ny kandida tolotra ny firaisan-kina eto amin'ny tanàna Antananarivo ary Andriamatoa Rakotovao natolotra ny firaisan-kina any an-tanàna Mahajanga. Andrasana ny didy avoakan'ny seny mikasika izao fitoriana eo amin'ny samy mpikambana anatin'ny vovonana firaisan-kina izao. Tranga izay isan'ny mampametra-panontaniana mikasika ny olana misy eo anivon'ireo antoko samy mpikambana ankehitriny. Ho hitantsika miandalana ny fivoaran'izay raharaha zay fa mbola maro ireo malagasy tsy nandia fianarana ankoatra ireo mialina andaharana ny an-tsekoly amin'izao fotoana izao. Malagasy iray amin'ny efatra no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ankehitriny izay avy amin'ny fianakaviana marefo ara-pivelomana avokoa ny ankamaroany. Raha tsy resy izay rehetra izay tsy hisy fampandrosoana azo antenain'izany eto amin'ny firenena ho ny mpisehatra amin'ny fanabeazana nanaovana fanadihadiana. Honina saina. Ny 520 ny malagasy no mbola voasokajy ho tsy mahay mamaky teny sy manoratra, izany hoe tsy nandia fianarana araky ny tatitra ny ministera-ny fanabeazam-pirenena sy ny valany mixasis na ny enquête par grappe indicateur multiple no tanterahany Instat novatsindro mpiara-mombonantoka toy ny banky iraisam-pirenena USAID ary ny UNICEF. Raha naresaka ny hoe olona bado mitovy sokajy amin'ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny olona tsy mahafeny informatika tamin'ny taona 2000 aty amin'ny taona 2020 sy 2000 mbola ilay fahaizana mamaky teny sy manoratra ara-baky teny no iadiny eto Madagasikara. Olona tsy nandia fianarana izay avy amin'ny sokajy marefo ara-pivelomana amin'ny ankapobeny.
ao aminay dia misahana ankizy eo amin'ny 400 teo mampianatra andreny ankizy ireny nefa ankoatran'ireo ankizy 400 dia misy ireo mbola manao fangatahana mihoatra lavitra noho izay noho tsy fahampian'ny ray aman-dreny tsy fananana asa raha ny fanadihadiana nataony farany amin'ny alalan'ny entretien miaraka amin'ilay ray aman-dreny farany teo zao dia ny zavatra hita be da be dia zaza tsy misy ray miala andraikitra no maro anisa. Dia ankoatran'izay ray aman-dreny miala andraikitra dia ny ambiny ireo ray aman-dreny ataontsika hoe maty vady na sarabady tena hoe tsy hita mihitsy ny rangahy sy ireo ankizy dia izay ny renibeany. Dia ny asan'ireo olona ireo matetika dia mpanasa lamba, mpitarika posy dia mpitaona biriky sy mpanao biriky. Any amin'ny faritra Anos sy Antsimondrefana no ambony indrindra ny tamin'ny tsy fidirana an-tsekoly izay manodidina ny ankizy ray amin'ny roa. 720 ny olona no tsy nandia fianarana any amin'ireo faritra ireo raha 500 ho an'ny faritra Analamanga araka ny fanadihadiana mix nataon'ny Instaty hatrany. Olana arabola ny fototra voalohany misakana ny ray aman-dreny ampianajanaka na eo aza ny finiavana. Manampio ny tsy fampinisan'ireo toeram-pianarana ka voatery mandovola ny ray aman-dren'ireo te hanovo fahalalana izay midika fitombon'ny fandaniana na mandeha an-tongotra an kilometatra maro isan'andro. Ambonin'izay ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay tsy voafehy mandrak'androany. Olana ny fototra fitrasa fa sakana lehibe ihany koa ny fahefa-mividin-dra malagasy izay ambany dia ambany hoarina amin'ny vidim-piainana. Ho an'ny fitoram-panjakana tsy lahara-pahamehana mihitsy ny fampianarana sy fanabeazana ary fanofanana izany. Ka raha miteny ny fitondrana hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, hitanay hoe fampanantenana pokaty any izany. Ny Paitokarina dia milaza fa hoe latsaky ny $1 isan'andro ny raisin'ny fianakaviana malagasy amin'ny ankapobeny. Ka raha raisin'ny $1 latsaky ny $1 isan'andro zany dia tsy hahafahan'ny olom-pirenena mihitsy mampianajanaka. Efa fantatra fa ny fahantrana ny fototra voalohany tsy hahafahan'ny ray aman-dreny mampianajanaka eto Madagasikara. Antony nametrahana tao anatin'ny lalampanorenana fa maimaimpona ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga fototra. Ny lalampanorenan'ny Repoblika faefatra ao amin'ny andin'ny 420 izay lalampanorenana tamin'ny andro ny teteza mita na filohany Andry Rajoelina fa tsy voahaja tao anatin'izay 420 taona izay. Voalaza ny lalampanorenana fa raha amin'ny fanabeazana fototra dia tokony tsy hisy fandraisana anjara ny ray aman-drenina ny écolage na inona ny ao amin'ny fanabeazana fototra nefa mbola misy moa zany ankehitriny ka dia tokony anjaran'ny fanjakana no mametraka matevina kokoa ny atao hoe teti-bolam-panjakana mahakasika ny fanabeazana. Tsy fantan'ny fanjakana angamba araky ny fihevitrin'olona ny tena hoe lahara-pahamehana izay tokony atao eto amin'ny firenentsika, mila mijery sy mandinika ny tsara izany angamba izy. Mizotra mankany amin'ny lalan'ny fandrosoany Madagasikara rehefa tafiditra an-tsekoly avokoa ny zaza malagasy ary vitsy ny mialan-daharana ho iatrany ny faneho-kevitra ireo mpampianatra sy mpanabe. Fa tsy voafehy intsony amin'izao fotoana ny fahamaroan'ny vehivavy malagasy manatsahatra ny voka ny tsokosoko. Mandidina ny 4 isan'andro ankilan'ireo vehivavy maty vokatr'izay. Ankoatr'ireo mitondra takaitra maro toy ny fahasarotana amin'ny fahazoan-jaza. Ny fanalan-jaza na inona antony izay mbola voarara ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Kriston Dimbo no mitatitra ny antsiprian'izay. Manodidina ny 120 tany vehivavy malagasy, mihoatra ny 520 taona eto Madagasikara dia efa nirosy tamin'ny fanalan-jaza. Tafekatra 720 io taio ho an'ny vehivavy eo amin'ny salan-taona mihoatra ny 530 taona, ary mananika ny 900 ho an'ny tovovavy latsaka ny 20 taona, araka ny valin'ny fanadihadiana nataon'ireo mpikaro ka eo anivony ny fikambanana nifinakanga tamin'ny taona 2022. Tombanana ho vehivavy 3 isan'andro kosa no maty vokatr'izay fanalan-jaza antsokosoko eto Madagasikara izay. Raha ny taremarika azy teo anivony Marie Stop. Tranga izay manapirofo fa mitombo isan'andro ny tany vehivavy mampitsahatra voaka antsokosoko eto amin'ny firenena. Mitarika hatrany amin'ny fahafatesany sy fahasarotana amin'ny fahazahoana zaza ho an'ireo vehivavy nefa ny vokadratsy ny fanalan-jaza antsokosoko ho ny mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana. Noho ny antony ara-toe-karena, ao le voka sy ny rena, eo le arosarotan'ny fiainana dia lasa ohatrany hoe miteraka zaza sy voakarakara dia aleo zany misafidy hoe isorina sokosoko lizy. Ny vokadratsiny aloha, eo aloha zany mety hanao hémorragie le olona, mety mahafaty ny hémorragie no fahaverezan-drabe loatra. Eo ihany koa moa zany ny ataontsika hoe infection,
zany hoe misy loto tafiditra any amin'ny lalanjaza any dia manao infection le lalanjaza an'le vehivavy dia misy ihany koa zany a sesina le trompe zany hoe le avy any amin'le ovaire makany amin'ny utérus iny sesina dia mety tsy ahazo zaza tsony le olona any aoriana any. Raha ho an'ny mpandalina ny fomba malagasy kosa tsy kolotsaina ny fanalanjaza mariky ny arena sy fitohizan'ny taranaka ny zaza hoy hatrany ny fanazavana. Malagasy dia nanao hataka anankitelo teo anatrehan'Andriamanitra zany hoe nangataka zavatra anankitelo tamin'Andriamanitra izy rehefa manao ta. Voalohany ao anatin'izay ny fahasalamana, faharoa anatin'izay amin'ny vola mikarena, ary ny fahatelo sady zava-dehibe indrindra dia ny taranaka. Zany hoe teo Malagasy ny fahatongavan'ny taranaka dia zavatra avy amin'Andriamanitra ary anisan'ny zava-dehibe zany taranaka zany teo Malagasy fa tsy hoe tonga foana. Malagasy dia efa miteny foana fa ny zanaka no harena. Zany taranaka zany dimby ho fara. Rehefa mana taranaka ianao dia azonao antoka fa hisy mpandimby. Nanana ny fitsipika sy ny fomba fanabeazana ny fiarahamonina tamin'ny alalan'ireo fady ny Taolo Malagasy nentina nisy roana izay voaka tsy nirina izay. Nanamafy ankilany ny mpitsabo fa tsy misy afa-tsy ny fanamafisana ny fanentanana momba ny fanabeazana ara-pananahana sy ny fiarovana amin'izay voaka tsy nirina izay no paikady voalohany hampianana izay tahan'ny fanalanjaza anjokosoko izay. Ankoatra io, ankalazaina isaky ny 27 septambra ny andro maneran-tany ho an'ny zo analazazy. Sy iray tokony ampidi-bola betsaka eto amintsika ny fitrandrana ny tontolon'ny lakozia sy ny sakafo noho ny fananantsika ireo akora miavaka sy tsara kalitao hatreto. Tsy mbola isan'ny lara-pamena ny tompon'andraikitra isan-tsokajy ny momba izay kajy voatrandraka araka ny tokony ho izy raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Hilariana Soloniainy. Isa manana ireo akora sy fangaro miavaka eran-tany amin'ny tontolon'ny fikarakarana ny sakafo i Madagasikara, saingina nitsetona eto anatin'ny azam-bola visiny misitraka izany. Antony tsy fampiny ny fampiroboroboana sy ny fampahafantarana. Ny sakafo izay isan'ny afaka mampidi-bola betsaka anaty kitapom-bola mpanjakana miaraka amin'ny fizahan-tany. Lehibe tena lehibe tokoa ny sehatry ny fisakafoanana sy ny art culinaire zany amin'ny resaka tourisme. Eran'izao tontolo izao ohatra hoe any France, any Grèce, any Italie, any Maroc, any Tunisie, any Pérou misy spécialité gastronomique raha milazaina amin'ny teny vahiny. Isika zany zao efa manomboka maneho an'izay fa mbola tsy tafiditra ao anatin'ny programme-ny ministère ny entité touristique rehetra izay le tourisme culinaire zay. Tombony ny Madagasikara ny fisian'ny foko sy ny faritra maro izay samy manana ny mampiavaka azy amin'ny tontolon'ny sakafo. Efa mitombo ireo mpisehatra itaon-toerana maneho izany amin'izao fotoana. Dia izay mahafinaritra n'ity salon gastronomique francophone ity ahafahantsika mamerina n'izay asin'ny sakafo malagasy zay ao anatin'ny circuit touristique. Raha izay dia mamelanja kokoa ny épices, saveur, ny hanitra rehetra sy ny isaky ny faritra zany tsika manana izay le spécialité gastronomique zay dia izay nanton'ity salon gastronomique francophone ity. Totosandroany tetsy amin'ny Alliance Française d'Antananarivo ny fihaonana andatabatra boribory ny adikevitra sy ny fampizarana momba ny fikirakirana sakafo na ny hetsika gastronomie et tourisme culinaire izay nandraisan'ireo mpisehatra maro eto an-toerana anjara. Fa natao tao Mahajanga nandritra ny 3 andro ny fakakevitra izay niopana tamin'ny fanamoraina ny fikarakarana ny antota taratasy. Ilaina amin'ny fanondranana sy ny fanafarana entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fakakevitra izay tafiditra ao anatin'ilay fifanarahana hanamorana ny fifanakalozana indrindra eo amin'ny lafiny arabaritra Anja Robert. Kolo Mahajanga no mitatitra ny antsiprian'izay. Ho fanamorana ny fikirakirana ny taratasy ilaina sy ny dingana tokony arainy ny mpanafatra entana, ny mpanondrana entana, ny mpampiasa vola rehetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no niompana ny teatrikasa izay natao teto Mahajanga nandritra ny 3 andro ity, izay niarahana tamin'ireo mpisehatra isan-tsokajiny nahitana ny avy ao amin'ny fahaditsiranana, teo ihany koa ny avy ao anivon'ny sampandrarahany varotra sy ny fanjifana. Isan'ny dingana lehibe sy azahoana tombotsoa
ho an'ireo mpandrara mpisehatra ao anatin'izany hoe serasera iraisam-pirenena izany ny fahafantarana ireo dingana sy taratasy kirakiraina amin'ny asa izay sahanin zareo. Ankoatran'izay nefa dia tsy mijanatra eo fa mbola mitohy ny ezaka izay fanatanterahana n'io accord io zany ny amin'ny alalan'ny fakakevitra. Tombontsoa iaho ho an'ireo mpandrara eto amin'ny faritra Boeny satria hevitra avy amin'izareo izay misehatra mahafantatra tsara ny olana misy eo amin'ny asa izay sahanin zareo. Hoentina andrafetana ny paikady nasionaly ahafana misitraka tombontsoa azo avy amin'ny alalan'ny accord de facilitation des échanges izay nataon'ny fanjakana malagasy sy ny organisation mondiale de commerce araka izany ireo hevitra rehetra izay nivohitra teto Mahajanga tao anatin'izay 3 andro izay. Dia izay ihany koa no hoentintsika miseny vetivety eo anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Bonne nouvelle! La promotion continue avec Canal+. Jusqu'au 30 septembre, pour tout réabonnement en gardant votre formule actuelle, bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+, pour profiter de vos programmes préférés. Ce n'est pas tout! En vous réabonnant, vous participez directement à la grande tombola spéciale Tout Madagascar pour tenter de gagner des kits scolaires, des télé 32 pouces, des kits anti-délestage. Commencez l'année sur une bonne note avec Canal+. Réabonnez-vous vite et bénéficiez de 15 jours sur toutes les chaînes et participez à la grande tombola nationale. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM.
UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envoul. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vokatra Star mampifaly e! Goavana be hoy ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. R$10 monja ny tavoahangy vera kely, R$10 kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa R$10,900 ny kely, ary R$4,000 fotsiny ny lehibe. Tolotra mana kely amin'ireto vokatra voatanisy reto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonic. Mamena ny arabatra ny tonga lasia tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia trangam-piarahamonina no ndeha hanokafantsika izay. Ray mpianakaviana 4 taona no maty Tsitradrano voatifitry ny Jolahy. Teo amin'ny fony tao Ambojafy Toamasina omaly ariva rehefa nirava avy niasa. Vola manodidina ny 5,000 no lasan'ireo Jolahy tao anaty moto nandritra izay. Erinora Zafamanana Kolo Toamasina. Mivarokena tsy lavitra ny EPP Ambojafy no asa fivelomana izy mivady ireto. Omaly ariva nandritra ny fotoana fodiany izay tsy lavitra ny toerana misy ny tsena akory tokony tamin'ny fitora sasany. Jiolahy romborongo basy tsy misarotava no ny tsena azy mivady teo am-pivilizana mitsofoka eo amin'ny Rainbow Salazamay. Inona moa fa voalasa kely tsisy 2 metatra fa ataonay moka rehefa mody dia mijerijery eo amin'ny lalana iny zany hoe iza ny olona mipetraka eto. Dia andalo teo zay dia misy olona maromaro mipetrapetraka amin'ny lepiny iny. Dia vao niala kely tsisy atsasa metatra angambany zay. Dia sendra nitodika tapoka dia nahita lehilahy anankiroa mitana basy kely le ohatra mibasina ankizy kely reny. Dia ny anankiray tamin'ny rindrina taty tonga dia nanao ohatr'izao dia ny anankiray nanarina. Za tsy natafy teny intsony tonga dia niteny hoe basy adiny ohatrika nanao ohatr'izao. Tonga dia nanatona anay izy tonga dia nitifiriny teto. Le zanaka kely ny anankiray nefa tao amin'ny devany tsy nitifiriny fa tonga dia izy no nitifiriny. Dia rehefa voatifotra amin'izay izy tonga dia ndray nidaboka 5 mianaka. Ny anjerana no ohatra dia amin'le tsilo kely iny izay dia le zanaka kely nay teo amin'ny devany no teny hoe dia ataoko fa izy no voatifotra. Avy teo naremiko aloha le zaza dia tafatsangana izy dia le zaza anankiray nitazomika ohatra tamin'ny tanana. Avy teo amin'izay niekohaka le vady. Nisikafaka ohatr'izao fa iny efa misy raha be teto. Za tsy mbola nahita tamin'ny foana. Jereko ny masiny efa nihiratra. Tsy tafiteny intsony izy. Nitsapaka ohatrany tsy nitaraina izy. Nitsapaka ohatrany mbola nafana. Izay natonga ny antsy tikitika tonga tany anefa izay efa. Izay le tikitika iray niditra napiditra anazy izay tao afara izay niditra le zareo mivoaka. Tsy izy tsony le zazakely tsy nanino. Tsisy naratra efa izy rery ny naratra satria natonga nay tsy naratra zany voatamy dia tonga dia nanatiny izy tonga dia izy mihitsy no nitifirina ohatr'izao. Nataony akaiky be le fitifirana. Ao anatina finao-tsaratra toa itony, sarotra amin'ny olona ny mifamonjy no ny fatahorana ny ainy. Efa betsaka ihany koa ny nitondra faisana sy efa namoy ny ainy raha ny teto Tomasina manokana. Dia rehefa nalainy le moto dia mivelominy tsy nety velona, mivelominy tsy nety velona. Dia nisikavany amin'izay le malina tao fa nisy vola ngamba tao anaty malina. Tsisy ninona nefa tao anaty malina fa zinga sy lamba mibabena zaza ny tao. Dia narinina voakany teo le lamba dia lasa izy fa le zinga no netiny. Dia navelany teo le moto dia lasa izy. Teo amin'izay moka izany antsoantsy fonjeo raha olona fa maty ho mivadika, maty mivadika. Dia le olona moka natao ohatra dia nikisaka dia niatsy tikitika tsy nisy natona le tikitika ohatra ny natao ohatra. Dia avy teo le vehivavy le vadina tandroy teo ampita no tamy dia niatsy tikitika dia tamy izy nanatona ny izy hoentina tikitika izy fa hoentina amin'ny hôpitaly dia lasa izy nandeha tany amin'ny hôpitaly. Tonga tany amin'ny hôpitaly nefa tsisy fanafany tonga dia nentina miverina ny hody izy. Tsisy ninona azy nay natao. Tonga dia teo amin'ny fony no nitifirina.
tsy mainka andositra kory ireo jiolahy rehefa avy nitifitra na afaty ilay ray mpianakaviana 4 taona teo imasony ny vady amanjanany ary mbola afaka nanara-po ny savany tao anatiny ilay moto jista basy kely tsy nitondra ninina nandeha tongotra zareo namba zareo arany zany antsoantso findeo tsisy olana anatiny na raha ny antso findeo nisy nanatiny izy mbola namelona moto e avy teo moka zany dia antso findeo voalohany iny miverina izy andeha nohatra zao taminahy dia miverina niondrika nitodika anakany an'le vadika dia aveo dia velominy an'izay le moto velominy rehefa tsy velo le moto dia lasa izy nieritretina eny izy vola ngamba ve tao anatin'le moto saina nefa zay tsy nitondra vola tsy nitondra ninina zinga ny tao anatiny dia table avy mivarotanay dia table io zany misy vola majinjinga kely teo amin'ny 25,000 ngambany zay ny tao anaty table ito tsy nanao saritavy zareo anakoroa zareo anakoroa tsy nanao saritavy zareo tsy nanao ninina tsy nanao satroka miasa mafy andro manalina ny mpitandro ny filaminana ary sarotiny amin'ny fisafona sy fisavana ireo olona mivezivezy amin'ny alina mikatona oriny amin'ny folora alina avokoa ireo toera-pisotroana rehetra tsy kely lalana nefa ny ratsy ary mahavita mifaninana amin'ny asa ny mpitandro ny filaminana ireo jolahy matoa matety pitranga ny fanafiana amin'ny tampiadiana itsy ratsy iviny tato anatiny herinandro monja lehilahy iray mpanao cashpante no voatifitra teo amin'ny tongony tao depôt Carnot niarivany atalata lasa teo omaly ariva nefa tetrangana afatesana ray mpianakaviana iray ity omaly alina ihany koa no nitrangana fanafianjolahy mirongo fitaovam-piadiana ka naharatrana ray mpianakaviana iray tao ambalamanasy Caro 1 miatra amanaina ihany koa nefa ny fitanisana trangana tsy fandriam-pahalemana amin'ny sesisesy tahaka izao isan'ny efa voasambotra sy niakatra raharaham-pitsarana tany Antananarivo ny namana mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina Mikaelis Ndiamahazo manoloana ny Rara Mifoaza Tomasina fanatao an'ireo tanora vao afaka baccalauréat manam-pandriana ny anaraka ny lalam-piofanana science sociale sy ny sciences humaines ny ILCSS na ny Institut des lettres civilisation et sciences sociales ao amin'ny université any Mahajanga amin'izao fotoana izao pré-inscription ho an'ny taom-pianarana vaovao izay efa manomboka amin'izao fotoana izao Anja Robert. Anisan'ny institut manana ny mampiavaka azy eo anivon'ny université ny Mahajanga ny ILCSS na ny Institut des lettres civilisation et sciences sociales ivitoeram-piofanana ny orona tamin'ny taona 2012 ary efa namoaka mpianatra maro ny ILCSS ka tombony ho an'ireo tanora vao afaka baka teo araka izany ny fisian'ny ILCSS aty amin'ny faritra tapany avaratry ny nosy io établissement no manofana ny mpianatra afaka baccalauréat misy mention enina atao amin'ny ILCSS amin'izao fotoana zao dia ny sociologie, communication, psychologie, philosophie, études françaises ary ny anthropologie. Tsara marina fa izy no pionnier ny discipline sciences sociales et sciences humaines aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy ary efa miorina tsara atao anatin'ny université ny Mahajanga. Ny mpianatra hofanina ato dia hofanina mba ahafehan'ireo discipline reo ary mamoaka ny mpianatra izay manana ny diplôme licence master ary azo mpianatra atao ihany koa manohy hatrany amin'ny doctorat. Ho anao tanora vao afaka baka teo efa manomboka ihany koa ny pré-inscription ao amin'ny ILCSS. Efa nisokatra tamin'ny 7 volana septembre teo ny pré-inscription ary farana amin'ny farany volana octobre dia manainga ny ray aman-dreny sy ny mpianatra rehetrarehetra manana ny diplôme baccalauréat mba anao ny pré-inscription aty amin'ny établissement Institut des lettres civilisation et sciences sociales atao anatin'ny université Mahajanga. Tena mampiavaka anazy zay ilay fiofanana ao anatin'ny discipline sciences sociales et sciences humaines zay satria taloha voatery tsy maintsy miala ny Mahajanga foana ny mpianatra makany amin'ny université Antananarivo Fianaratsoana Toamasina fa amin'izao fotoana zao efa misy eto amintsika io dia ny ILCSS ihany no manofana an'izay mpianatra ao anatin'ny discipline sciences sociales sciences humaines zay aty amin'ny tapany avaratra andrefanosy. Fotodrafitrasa tsara sy vaovao be ary fitaovana mifanaraka amin'ny filan'ny mpianatra ny ety amin'ny ILCSS Ambondrona Mahajanga. Tadidio fa misy ihany koa ny wifi limité ho an'ireo mpianatra. Eo ihany koa ireo mpampianatra izay efa zahatra raha mampiofana ireo mpianatra ho lasa olombanona ahatanteraka ny nofinofiny eo anivon'ny ILCSS. Raha mila fanazavana fanampiny ary antsoiny 032 05 579 60 ILCSS
connaître les racines pour avoir des ailes. Fatontosa tao Antsirabe omaly zoma 7 septambra ihany koa ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny FNFP nantahiry ny famatsimbola malagasy ho fanohanana amin'ny fampiofanana ny mpiasa. Tanjona ny ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany sy ny fampanarahan-dalàna ny sehatra tsy manara-drafitra. Isany azo fampiofanana manokana araka izany ireo mpisehatra ireo mpiserady hanomanana ny fandraisana amin'ny Madagasikara mpizahatany miisa 2 tapitrisa ny taona 2024. Nandritra ny 2 andro no nankalazana ny andro maneran-tany amin'ny fizahantany izay natao teto amin'ny renivohitra ny fatra vakinankaratra ny 9 sy 17 ny volana septambra 2024 lasa teo. Nandritra io fotoana io no nanatanterahana ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo ministeran'ny fizahantany sy ny FMFP nantahiry famatsimbola malagasy fampiofanana ny mpiasa. Fifanaovan-tsony mpiara-miasa izay vatsiny ny AFD sy ny Union Européenne vola ho fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara mba hiditra eo amin'ny sehatra ny manara-drafitra. Ao ry fifanaovan-tsony dia izy ny fampiofanana arak'asa ireo mpiserady ho maty anana tanteraka eo amin'io sehatra io. Raha nambarany tompona andraikitra avy eo anivy ny FMFP ary tanjona ny andraisan'ny Madagasikara mpizahatany maro amin'ny taona 2024. Ny antony hoe nanaovana convention moa zany niaraka tamin'ny ministeran'ny mpizahatany sy ny asa tanana dia tsotra. Anisan'ny andry izay eritreretana ampiroborobo ny Madagasikara ny sehatra ny fizahantany sy ny asa tanana. Ka ny fifanarahana izay soniaviny niaraka tamin'ny Madame le Ministre Androany maraina ity dia mametraka tsara ny fomba fiasa. Raha ny sehatra ny fizahantany sy ny asa tanana dia 9 isanjato ihany vola ampelantanan'ny Fonds malagasy formation professionnelle zany no ampiasainy ry zareo ao anatin'ny sehatra. Toa hoe ny zavatra andrasana moa zany dia BDB efa ianareo tao formation na guide touristique tenenin'ny Madame la Ministre tao hoe hiditra ao anatin'ny sehatra formel satria tsika miandrahandra hoe azo tapitrisa mpizahatany amin'ny taona 2024 zay dia midika hoe tsy maintsy misy fiofanana arak'asa tsy maintsy ho atao ho an'ny rehetrarehetra ka dia manomboka zao zany programma zany miaraka amin'ny ry zareo. Tsy vao izao nitahiry famatsimbola malagasy fampiofanana ny mpiasa no niara-niasa tamin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana fa efa nisy ny fiara-miasa izay niarahana tamin'ny fandaharana asa-panjakana izay efa novatsiny ny FMFP vola. Raha ny makasika ity fifanaovan-tsony mpiara-miasa ity ho iatran'ny tompona andraikitra avy eo anivy ny FMFP dia isy ny fandrindrana izay ho atao iarahana ministeran'ny fizahantany amin'ireo tetikasa izay ho vatsiana ara-bola. Le izy tsy maintsy arindra ary zay moa zany ny angatanay amin'ny zareo. Voalohany moa zany anjaran'ny zareo zany no manontany ny sehatra izay iadidiny ny zavatra ilaina, besoin de formation professionnelle amin'ny sehatra rehetrarehetra. Jerenay miaraka amin'ny zareo inona ny azo vatsiana vola. No satroka ohatra na 20 izy na 30 na 100 ao anatiny izay sehatra zay dia zareo zany mitondra an'le projet rehefa mipetraka zany hoe inona no atao ohatrinona vola ilaina inona ny andrasana amin'io fanan'io dia misy contrat zany na convention zany signiavana miaraka amin'ny zareo dia miroso ny tantara. Araka izany dia totosa teto amin'ny renivohitry ny fatra vakinankaratra ny zoma 17 ny volana septambra 2024 lasa teo ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana ary ny FMFP nantahiry famatsimbola malagasy fampiofanana ny mpiasa. Fatontosa tao Antsirabe androany ihany koa ny fankalazana ny 10 taona ny joroany spirufanina ny spiruline fanantenana izay fitoeram-pamokarana spiruline faharoa lehibe indrindra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola maro ireo ezaka tao hanatsarana ny fitoeram-pamokarana ho ny tompona andraikitra ary tanjona ho an'ny 10 taona manaraka ny tondrana avo ambony kokoa ny sehatra ny famokarana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny fanohizana ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Andrindrina Randria Miarsono mitatitra ny Antsiprian'izay. 10 taona izay no nijoroany ity fitoeram-pamokarana spiruline eto Antsirabe ity. Fantatra amin'ny anarana hoe ferme spiruline fanantenana izay eto amin'ny fokotany Voajanahary atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ny toerana misy azy. Tao anatin'izay 10 taona izay dia marobe ireo sedran'olona lovany toeram-pamokarana indrindra fa ny fanatsarana ireo fototra avitrasa
raha toa ka basin miisa 3 tamin'ny taona 2014 ny atombohan'ny famokarana spiruline teto dia ankehitriny dia efa ahitana basin miisa 10 izay mamokatra spiruline manodidina ny 4,700 sy 10 kilao ka hatramin'ny 2,000 kilao isan-taona. Tanjona ho an'ny 10 taona manaraka hoy ny tompon'andraikitra ny mba hisehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vokatra izay vokarina eto amin'ny spiruline fanantenana raha ny fanazavana. Voalohany aloha dia fisaoranan'ireo partenaire tao anatin'izay 10 taona voalohany izay ary ny 10 taona manaraka dia faniriana indray mba hisehatra eo sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny ferme spiruline fanantenana amin'ny ady amin'ny tsy fandrarian-tsakafo. Tao anatin'izay 10 taona izay raha jerevana manokana dia efa maro ireo centre nutritionnel ireo zaza mare foara-tsakafo ny sitraka ny spiruline vokarina teto. Izay ny tanjon'ny ferme moa dia ny amokarana 1924 kilo ka hatramin'ny 2000 kilo isan-taona. Ao anatin'io 2000 kilo io dia 1100 ka hatramin'ny 1300 kilo dia makany amin'ny centre nutritionnel avokoa. Ary ny ambo moa ny zahana midy mba ahafahana mamelona ny toerana famokarana. Ka ny faniriana moa dia mba hivelatra lavitra kokoa vela izay fanohanana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny spiruline izay dia hisehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa betsaka ireo mpiara-miombonantoka izay misehatra eo amin'ny lafiny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara no ny sitraka spiruline avy eto amin'ity ivitoeram-pamokarana spiruline fanantenana ity mbola somary sarotra ny eo amin'ny lafiny ara-barotra izay tsy ahafahan'ny sarambabe-bahoaka manjifa azy tanteraka hoy hatrany ny tompon'andraikitra. Mbola sarotra aloha satria ny vidiny amin'ny ankapobeny dia tsy natao an'ny sarambabe-bahoaka. Raha hitantsika koa ao anatin'izay hoe tsy fanjariana ara-tsakafo izay dia presque ireo olona ao anatin'ny fianakaviana sahirana ny tena misy izay fahasahirana izay. Ny vidiny somary lafo fa eto izany izay tafiditra anatin'ny 10 taona manaraka ihany koa dia miezaka mametraka an'izay tena hoe prix an'izay mbo zakan'ny olona rehetrarehetra satria noho io prix lafo io no mbola somary manamaisatra kely ny vidiny spiruline eto Madagasikara. Tombony lehibe ho an'ny fatrovakin-karatra ny fananana ity ivitoeram-pamokarana spiruline ity hoy ny mpandrindra-paritry ny tsy fanjarian-tsakafo aty atoerana ary nampidina ihany koa ny tahan'ireo zaza izay tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ny finanana spiruline. Tamin'ny taona 2022 izay tany amin'ny 520 isan-jato io ta io fa efa hita fa niatsara izany zao amin'izao taona 2024 zao satria efa manodididina nalatsaka kely ny 50 isan-jato zany ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Araka izany dia totosa androany azo mafa 17 ny volana septambra 2024 ny fankalazana ny 10 taona nijoroany ity ferme spiruline fanantenana ity izay anisan'ireo ivitoeram-pamokarana faharoa lehibe indrindra eto Madagasikara eo amin'ny famokarana spiruline. Fa tanora malagasy nahavita fianarana momba ny fambolena izay nitondra ny atetika asa. Varimasaka anatin'ny 10 minitra no nahazo larana voalohany tamin'ny fifaninanana prix Pierre Castel andiany fahatelo izay nitotosaina tamin'ity taona ity. Tanjony hetsika izay nokarakarainy ny Astara ny anohana ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fambolena sy ny indostria eto amintsika fity nokolona. Mpandraharaha malagasy miisa 4 izay misehatra amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fambolena sy indostria no nahazo mari-pankasitrahana sy fanohanana arabola manokana avy amin'ny stage. Nahazo ny Loriana ny larana voalohany amin'izany Andrianina Mamitiny izay mpianatra injeniera amin'ny fambolena avy eny amin'ny fianarana ambony momba ny fambolena Université Antananarivo. Fikarohana mikasika ny vary afaka hohanina anatin'ny 10 minitra no nazahoana io toerana io. Dia ina moa ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ny fiainana andavanandro isika rehefa mahandro vary dia mitaky fotoana be sy mandany energie na charbon na courant na gaz. Dia ankoatran'izay koa isika rehefa ho an'ny restaurant koa zao ohatra dia indraindray mahandro vary izy dia be loatra fa kely ny client dia nefa indraindray kely ny vary nandrahoana nefa be client dia lasa very client zany izy na simba le vary. Dia teo zany tsirnevitra hoe andaontsika zany amokatra rian instantane dia efa nanomboka tamin'ny 2021 zay nanao essai fa 2023 zany izy tena mivoaka tsara amin'ny formulation. Orinasa enina anatin'ny vondrona Castel no mandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Tanjona ny anomanana mpandraharaha anatiny isaky ny firenena isan'ny vinan'ny stage. Tamin'ity indray mitoraka ity dia teo amin'ny 200 dossier tao ny azonay teto anivon'ny stage tamin'ny volana martsa zany no nanomboana an'ity concours ity. Taorianan'izay nazahoana izay 200 dossier izay dia nisy ny présélection izay nikarakaraina niaraka tamin'ny ireo jury efa natolotra taminareo tamin'izany fotoana moa dia 35 dossier no tafiakatra tamin'ny demi-finale raha izay nazo ilazana anazy izany hoe 35 dossier hita fa tena mifeta teraka ny ilaina rehetrarehetra mahakasika an'ity concours ity efa anakenina no tafiakatra tao anatin'izay audition izay
izy ireo enina ireo indray avy eo no tsy maintsy nojerena nitsongana ny finalista roa farany izay mintetina 5,000 euro ny lelavola azo ny laharana voalohany, raha €1,000 ny laharana faharoa. Nampiavaka ny fifananana tamin'ity taona ity ny fisian'ny tetikasa voasingan'ny mpitsara, izay nahazahoana ny lelavola 5,000 euro tamin'ny fandrarana momban'ny kafe, raha nivokatry ny fifananana prix Pierre Castel 4,2 izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formation. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.